Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa malala tratry dia zoma fa 20 volana febroary ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko faharoa telopolo, Exodosy toko faharoa telopolo, andiny fadimy folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ihany. Exodosy toko faharoa telopolo, andiny fadimy folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ihany vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misesy ny odina ka nidina avy tao an-tendrombohitra nitondra amin'ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Ray masina manana sinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahaenina ambin'ny folo, ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra. Rehefa malala amin'ity volana febroary ity moa isika dia miresaka momba ny hoe mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Ina moa ny asan'Andriamanitra? Ny asan'Andriamanitra dia mazava raha ny soratra masina: asam-pahariana, asam-panavotana, asam-pitiavana, asa tsara. Amin'ity toko faharoa amby telopolo andiny fahaenina ambin'ny folo ity dia mazava ny tenin'ny bokin'ny Exodosy eto izay soratan'i Mosesy moa araka ny lovan-tsofina: ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra. Rehefa amitentsika hoe asa ao amin'ny baiboly dia be dia be ny voambolana iresahana momba ny atao hoe asa na hoe miasa. Eto dia asan'Andriamanitra lay vato fisaka, nanamboatra lay vato fisaka zany dia asan'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany dia misy ny teny hoe matoa-teny fampiasa matetika ny atao hoe bara, izay midika hoe mahary. Asa ihany zay, saingy ny bara dia asa miainga amin'ny tsy misy. Raha miteny zany bokin'ny Genesisy manao hoe ary Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany bara. Andriamanitra zany eto raha nanome ny didy folo dia tsy bara no nampiasainy hoe misy vato fisaka, misy didy folo. Tsy nanao zay Andriamanitra. Azon'Andriamanitra atao tsara ninana hoe misy didy folo na misy vato fisaka, misy ny didy folo, fahefan'Andriamanitra zany, ain'Andriamanitra zany. Fa tsy nanao zay izy ny bokin'ny Exodosy, fa niasa izy. Niasa izy namboatra ilay vato fisaka. Misy voambolana anankiroa miteny hoe miasa. Maro moa izany dia mety miainga amin'ny tsy misy. Fa ny hoe miasa kosa dia milaza zavatra efa misy, manamboatra zavatra efa misy. Ny voalohany dia matoa-tena atao hoe avada. Ny avada amin'ny teny hebreo Genesisy toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo dia milaza hoe miasa ka miteraka fivelarana. Ary Andriamanitra nimetraka ny olona atao amin'izay teny mba hiasa avada, miasa miteraka fivelarana, miteraka fifaliana, miteraka fahasambarana. Mety ho asa tany io, mety ho asa fambolena io, mety ho asa tanana io. Dia nefa koa ny avada dia mety ho asa izay miteraka fijaliana, mety miteraka fangirifiriana, mety ho asa fanandevozana mihitsy ary ny teny hoe avada. Ny miasa zany dia misy endriny anankiroa. Ny avada mety ho asa mitondra fifaliana izy, fa mety koa asa mitondra fahoriana. Mety ho asa manafaka izy, fa mety ho asa manan-devo koa ny avada. Fa amin'ity eto am-pelatanantsika ity dia tsy avada no nampiasain'ny bokin'ny Exodosy, fa mbola matoa-tena anankiray izay natao hoe asa.
izay nazahoana ny teny hoe asan'Andriamanitra eto ase. Asan'Andriamanitra eto zany a dia raha miteny bokin'ny Exodosy tsara ny mandalina kely lay voambolana no hoe asan'Andriamanitra ase. Lay ase eto de asan'Andriamanitra milaza hoe tahaka ny hoe ouvrage na œuvre, tahaka ny hoe zavatra nomanina manokana, no eritreretina manokana, no volavolaina manokana, tena asa tanana. Ary indraindray ara io teny hoe mahase io dia ilazana koa hoe fanafahana, délivrance, asa manafaka, asa tsara, manome endrika mahafinaritra toy ny asa kanto mihitsy ary. Inona dika zany revako malala? Ity didy folon'Andriamanitra na marina koa ity takela-bato nametrahana ny soratra ity de zao asa nanahirana an'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Exodosy zany manao hoe ary asan'Andriamanitra mihitsy le vato fisaka, tsy ray soratra aloha fa lay vato. Io vato fisaka io zany tsy hoe vato voajanahary fotsiny amin'ny eritreretintsika azy fa asa nanahirana an'Andriamanitra. Ary io asa nanahirana an'Andriamanitra io asa zay manafaka ny olona io asan'Andriamanitra io. Ao amin'ny Baiboly moa ny testamenta taloha moa ny dikany teny hoe asa vavaka ihany. Rehefa miteny hoe asa de vavaka, io sacrifice, io sorona atao io dia tahaka ny hoe avada ihany lay sorona ataon'ny mpisorona de avada, zany hoe ny asa de sorona. Io asa ataontsika io zany de tahaka ny hoe sorona atao ihany ko io. Sarobidy zany asa eto, fa mihoatra lavitra noho zay ny asa ataon'Andriamanitra eto, asa manafaka. Raha mijery raha mieritreritra ny didy folo zany isika de esory ao an-tsaina ny hoe ka io nge zavatra nysoatan'Andriamanitra mandeha ho azy teo fotsiny, fa tena nanahirana an'Andriamanitra, asan'Andriamanitra nanahirana azy izy io, no eritreretiny izy io, nataony ho zavatra tsara izy io, nataony ho zavatra mahafinaritra ny itoerany lay soratanan'Andriamanitra. Re afako ny tsy tokony ho adinotsika raha de ny Andriamanitra tsika de miasa, ary ny asa izy mba hahatonga an'io lalàna io ho eo am-pelatanantsika. Ny asa izy namboatra n'lay vato fisaka hoe ny tantaran'ny Exodosy izy mba hahatonga lay lalàna ho eo amintsika. Tsy tonga ho azy io zany, fa nanahirana ary noezahan'Andriamanitra, nandanian'Andriamanitra herin-tsaina, nandanian'Andriamanitra hery mihitsy ny nanoratra azy satria asa izy. Raha ohatra ka mandala misimisy kokoa tsika ny andiny vaina ambin'ny folo hoe ary ny vato fisaka de asan'Andriamanitra. Raha ohatra ka sy mbola mandala somary mbola mandala misimisy kokoa tsika satria mahana fijery manokana momba ny asa ny soratra masina, dia hotsika Andriamanitra manao hoe Andriamanitra raha ohatra ka rehefa nanafaka ny zanak'Israely tany Egipta dia tsy moramora na marina kokoa mora ny nanafahan'Andriamanitra zanak'Israely tany Egipta, mora amin'ny lafiny hoe fotoana fohy. Marina loatra fa nanomboka teo amin'ny 12 andro vitsivitsy zany na maromaro no nalalàn'Andriamanitra zanak'Israely tao Egipta. Hotsika ndray mankatety tamin'ny mofonay fa nanalànany Egipta tao am-poniny zanak'Israely 40 taona ngarangidina. 40 taona ngarangidina vao afaka tao am-poniny zanak'Israely Egipta. Ny vatany zanak'Israely afaka tao Egipta tamin'ny fahafahana ara-batana, afaka tao Egipta izy rehefa nitranga ny 12 dia nafahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny 12 izy. Fa rehefa satria lay Egipta nge tsy hoe fonja ara-batana ihany fa fomba ara-panahy, fomba vanim-potsampy, toe-tsaina, toe-po. Rehefa miteny hoe Egipta de zao toe-tsaina, toe-po, fomba mpivavahana, zany rehetra zany no nolovaniny zanak'Israely 500 taona zanak'Israely tany Egipta. No zany nisy toetran'ny Egiptianina be dehibe tafiditra tao anatin'ny zanak'Israely. Ireny toetra rehetra ireny tsy maintsy nahitsan'Andriamanitra, tsy maintsy nahalàn'Andriamanitra, satria ireny toetra ireny de tsy tian'Andriamanitra hoentiny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana.
any amin'ilay tanynam-panantena iny. Zay natokan'Andriamanitra nytona ny zanak'Israely 7 taona tany anefitra. Tsy hoe sanatria mila vaniny Andriamanitra, lalana sy tokony lalana ray volana nge de tonga miala avy any Egipta nakany tonga tany amin'ny tany Kanana, fa niodikodina nandritry ny 7 taona tao anefitra ny zanak'Israely mba hialan'ilay Egipta tao am-pony sy tao an-tsainy sy tao amin'ny fiainany. Porofon'izany efa tany anefitra ny zanak'Israely, efa tany anefitra izy, efa afaka ny Egipta izy, mbola manina ny tongolon'ny Egipta, mbola manina ny fasan'ny Egipta, mbola manina ny vilanin'ny Egipta sy ny sisa rehetra, nefa efa any anefitra izy. Ary indrindra mbola natsiary ny Andriamanitra ny Egiptianina izy ka nanao omba lahy kely volamena. Zany hoe na de efa afaka ny zanak'Israely ny vatany afaka, fa Egipta kosa noentiny nanaraka azy tany anefitra ary de noesorin'Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely izay Egipta zay. Tsy mora tamin'Andriamanitra nanala azy, de nididy folo io vato fisaka io. Noentin'Andriamanitra nanala ilay Egipta tao amin'ny zanak'Israely. Loza folo hotsika teo, mamerina teny sika, ny loza folo de zao fitaovana noentin'Andriamanitra nanala ny zanak'Israely tao Egipta. Ny loza folo. Fa ny didy folo kosa fitaovana noentin'Andriamanitra nanala ny Egipta tao am-pony ny zanak'Israely, tao an-tsainy ny zanak'Israely. Satria ny fiainana zanak'Israely tany Egipta de fiainan'ny fanompotsam-py, fiainan'ny fitiavan-tena, fiainan'ny filana isan-karazany, de io didy folon'Andriamanitra io no nanala an'ilay Egipta tao am-pony zanak'Israely. Indrisy nefa fatatsika fa tsy nisy tamin'ireo taranaka ny voakany Egipta tafiditra tany amin'ny tany Kanana afa-tsy vitsy foana, 2 na 3. Arak'izany dia nosoratan'Andriamanitra, nanahirana n'Andriamanitra mihitsy ny nanala an'ilay Egipta tao am-pontsika tao, ny nanala an'ilay Egipta tao am-pony zanak'Israely, ary mbola nanahirana n'Andriamanitra ny nanala zany Egipta zany ao am-pontsika. Zay ny nahatonga ny bokin'ny Jeremia mpaminany manao hoe indro hanamboatra fo vaovao aho, ho soratako ao am-pony ny lalako, satria lay Egipta, lay toetra ratsin'ny Egipta, lay fitiavan-tenan'ny Egipta, lay rendrarendran'ny Egipta, lay fanompotsam-pin'ny Egipta de zao mandraky tiany io mbola ao anatin'ny olombelona ihany. Ary tsy tian'ny olombelona aza lay didin'Andriamanitra satria manelingelina, satria manaisotra lay Egipta ao anatiny. Reafako malala eto ary de mazava ny tenin'ny Mosesy, ny vato fisaka de asan'Andriamanitra. Lay asan'Andriamanitra, lay teny Hebreo eto hoe maase, délivrance ny dikany anankiray io, zany hoe manafaka ny olona. Ity asan'Andriamanitra ity, ty didy folon'Andriamanitra ity, didy délivrance, manafaka ny olona tamin'ilay fatoran'ilay Egipta tao am-pony tao. Ny didin'Andriamanitra zany tsy didy manandevo akory. Ny didy folon'Andriamanitra tsy didy manandevo na mamatotra, fa ny didin'Andriamanitra didy manafaka. Io didin'Andriamanitra io tsy mamatotra akory io didin'Andriamanitra io, fa manafaka. Zay le asan'Andriamanitra, zay le maase. Rehefa malala rehefa mijery ny didy folon'Andriamanitra zany ianao, de aza mieritreritra ny didy ozioga, aza mieritreritra ny didy ozioga, fa nanahirana n'Andriamanitra io mba hanafaka atsika, mba hahatonga atsika ho afaka ao anatin'ny aizina, na ny marimarina koa mba hahatonga ny aizina ho afaka atao anatintsika, mba hahatonga ny aizina tsy ho ao am-pontsika, tsy ho ao an-tsaintsika, tsy eo amin'ny fiainantsika. De nomen'Andriamanitra atsika, nanahirana n'Andriamanitra ary de nanome atsika ny didy folo izy. Fa ny faharoa ny bokin'ny 2:20 ary ny soratra de sorat'Andriamanitra. Zany hoe namboatra vato fisaka zany Andriamanitra, ary zao de efa aveo de nanoratra izy. Nanoratra izy. Ao am-baiboly dia indray mandeha ihany ny voalaza fa nanoratra Andriamanitra ato amin'ny testamenta taloha, de eto amin'ity boky ity. Ao amin'ny Exodosy 20:10 hoy izy manao hoe de nomeny azy ny vato fisaka izay nisy ny vavolombelona, de vato fisaka voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Indray mandeha ny Andriamanitra no voalaza fa nanoratra ao amin'ny testamenta taloha. Any amin'ny testamenta vaovao moa, any amin'ny testamenta taloha moa marina fa misy ihany eo amin'ny bokin'ny Daniela 5 le tsarotsika tsara, lay fahitana nisy an'ilay hoe mene iny ratsan-tanana
hoe nahita ratsa-tanana tanan'Andriamanitra ve iny sa tanan'ny anjely ve iny sa ahoana fa nahita ratsa-tanana nanoratra fotsiny fa ato amin'ny bokiny Exodosy de tena hoe ratsa-tanan'Andriamanitra mihitsy nanoratra. Marina koa amin'ny bokiny Jeremia mpaminany misy ny teny hoe hosoratako ao am-pony fa amin'ity de tena mazava mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy no nanoratra. Zany hoe ao amin'ny testamenta taloha dia voalaza fa nanoratra Andriamanitra. Ary eto dia nanoratra tamin'ny vato fisaka Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta vaovao indray mandeha koa Jesosy nanoratra. Fa taizandray Jesosy nanoratra teo amin'ny tany, teo amin'ny vovoka Jesosy no nanoratra. Teo amin'ny vovoka Jesosy no nanoratra. Andriamanitra kosa rehefa nanoratra teo amin'ny vato Andriamanitra no nanoratra. Ino ny mahasamy hafa azy? Ray maka nisy tantara kely tantaraina mpampianatra tamin'ny mpampianatra sekoly tamina 10 minitra. Nisy mpifankatia roalahy nandeha namakivaky ny efitra. De namakivaky ny efitra izy roalahy, mpifankatia izy roalahy dia noho ny antony maro samy hafa koa satria mety potranga ny ady eny am-pandehanana, namakivaky efitra, namakivaky ala aloha de namakivaky efitra, dia noho ny tsy fitovikevitra teo amin'izy roalahy teny am-pandehanana dia niady izy roalahy. Ary lay zokiny dia avy hatrany dia nanao herisetraka, misy elanelataona zany izy roalahy, dia nidaroka lay zandriny, nikapoka mafy lay zandriny, tsy mpirahalahy izy fa mitaona ny resahantsika eo. Dia nanoratra lay anankiray zany, nanoratra lay zandriny nanao hoe androany anisakaiza tiako dia nikasitanana ary dia nosoratany izany soratanana zany soratany teo amin'ny fasika manao hoe androany any dia nikasitanana lay namako resakaiza tiako, sady nosoratany teo amin'ny fasika. Nalahelo lay namany zany ka hoe fa maninona soratana ka tiako voasoratra, tiako hitanao mihitsy fa hoe nikasitanana ianao, de soratako eo amin'ny fasika eo. Rehefa nandeha kelikely izy roalahy, araka tantaran'ilay mpanao 10 minitra, dia nahita rano. Ary rehefa nahita rano de satria fa vizaka be de samy tonga de avy hatrany de niroboka tao anaty rano, kanjo lalina lay rano, saika difotra lay zandry kely, dia nosoton'ilay zokiny ray. Nosoton'ilay zokiny ray lay zandry keliny ary dia afaka soa matsara ato anatin'ilay rano izy. De niraisa lay zandry kely, ny vato indray nalainy, naka vato izy de nisoratany teo amin'ilay vato manao hoe androany dia navotan'lay sakaiza tiako. De hoy lay namany raminy hoe ary maninona taria no soratanao tamin'ny fasika fa maninona no soratanao eto amin'ny vato indray? De hoy ny teny manao hoe ka satria ny tsara nataon'ny namako ny tiako ho voatahiry sy tiako ho voasoratra. Rehefa soratana amin'ny vato izy de milaza zavatra maharitra, milaza zavatra hita eo foana. Ary de zay nahatonga hoe nisoratako tamin'ny vato hoe ny namako de tiady hamonjy ahy, fa lay nisoratana tamin'ny vovoka kosa de mandalo ihany. Zany hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité afaka malala de zao, ny zavatra rehefa soratana amin'ny vovoka, soratana amin'ny tany de milaza zavatra mandalo ihany, milaza zavatra tsy maharitra. Ary reny mahatonga ny amin'izao na toko fahavalo rehefa noentina teo amin'ny Jesosy lay vehivavy janga azo nijangajanga izay tokony ho nidoram-bato, dia noentina teo dia niandry an' Jesosy, nivaly tenin'i Jesosy le tom-piapanga ka niandry an' Jesosy teny manao hoe toray vato izy satria nanota. Raha miteny Jesosy manao hoe toray vato izy ka manota de am'izay fotoana zay toy ny tsy mpamindra fotsiny Jesosy. Ary raha ohatra Jesosy ka miteny hoe aza toram-bato izy de toy ny mandika lalàna. De hoy Jesosy, zay tsy nanota taminareo naoka hitora-bato azy. Nanoratra tamin'ny tany izy, toy ny filazan'ny Jaona azy. Lay hoe nanoratra tamin'ny tany izy de toy ny milaza fa lay fanameloana ilay vehivavy. Lay fanameloana ilay vehivavy dia toy ny hoe zavatra tsy maharitra, zavatra mandalo ihany. Ary zay no mahatonga ny hoe indroa nanoratra ao amin'ny baiboly, Andriamanitra. Ndray nanoratra tao amin'ny vato, Andriamanitra, ary Jesosy kosa nanoratra teo amin'ny vovoka, milaza hoe ny fanameloana antsika.
rehefa ao amy Kristy de zao toy ny soratra ny soratana tamin'ny fasiky iny, toy ny soratra ny soratana tamin'ny vovoky iny, tsy naharitry mandaly any. Ny dikany hoe Jesosy nirondra tamin'ny vovoka zany de zao te hampahafantatra atsika i Jaona fa ny fanamelohana atsika de zao ao amy Kristy de nandalo any. Atria mahatonga ny zotra masina miteny hoe tsy misy fanamelohana izay ao amy Kristy, nosoratany fantatry Jesosy tsara ny otatsika, fantatry Jesosy tsora ny helitsika saingy zao nosoratany tamin'ny vovoky zany mandaly any, satria efa mibepaky sika, satria efa niova isika. Atria mahatonga azy miteny hoe mifafana le fahadisoana de aza manota intsony. Fa eto ary ny bokin'ny Exodosy de manazava hoe tamin'ny vato kosa Andriamanitra. Hoy Paoly amy Koritiana 2:3 ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Eto zany dia lay soratanan'Andriamanitra nosoratana tamin'ny vato de milaza inona moa izy iny? Milaza hoe rehefa ao amy Jesosy Kristy tompo, lay soratanan'Andriamanitra iny rehefa ao amy Jesosy Kristy tompo de zao manjary laza fiainana. Andriamanitra nanoratra lay didy. Ary ohatra ary ka jerentsika io teny hoe nanoratra io kataba lay matoa-teny na hoe marimarina kokoa miktaba, le miktaba moa nazahoana ny teny nazahoana le miktava ao amin'ny salama matetiky de mahita hoe miktamana ao amin'ny salama zay midika hoe hira na soratra zay ny teny hoe miktama. Fa raha ohatra ka tena jerena ny teny hoe miktama soratra de azo atao koa hoe zavatra nosoritana, soridalana zay ny dikany teny hoe kataba. No zany dia ididy fo Andriamanitra nanoratra teo amin'ny vato milaza taridalana, milaza toy ny zavatra nosoratana mba ho taridalana ao atsika, zay ny teny hoe kataba, milaza zavatra toy ny soritra. Ny lalàna zany de zao, io le tenen'ny Paoly hoe pedagogue izy, mpitaiza izy, lay didy folon'Andriamanitra io zany de soridalana handehanana mba tsy ho very. Zay mahatonga ny ao amy teny Hebreo dika teny hoe Torah de toy ny hoe tady atsipina vato atoraka milaza hoe ity ny lalana ka andehana, ity ny lalana izoranao de tsy very anao. Fanitsy am'izay indrindra ny dikany teny hoe kataba, no hoe tracé na manoratra na manipika na manisy soridalana. Zany de afaka malala Andriamanitra nanoratra de zao milaza Andriamanitra nanome soridalana atsika, Andriamanitra nanome taridalana atsika, Andriamanitra nanoro ny lalana tokony andehanantsika. Saingy zao tsy haitsika nandray zay soridalana izay, tsy narahantsika zay soridalana nomen'Andriamanitra izay, fa noheveritsika ho soratra manameloka ny soratr'Andriamanitra. Nefa ny soratr'Andriamanitra soratra manafaka atsika, soratra mitaridalana atsika, any ka nanjary fanamelohana ao atsika lay lalàna, satria tsy haitsika ny aina lay lalàna, tsy tiatsika lay lalàna de nanjary lasa lalàna ny tsara atsika lay lalàna, fa tsy lalàna mitondra atsika ho amin'ny fiainana tena izy. Sofa teo Jesosy, namerina nanoratra indray Jesosy, ary namerina nanoratra ary namafa ny fahadisoantsika, namafa ny tsy fahatanterahantsika, ary ny fanamasina de nanoratra lay lalàna ho ao am-potsika, tsy tamy vato fisaka intsony izay nanjary fanamelohana ho Paoly, na tamin'ny vovoka intsony, fa zao teo amin'ny fotsika, tsy any ivelany fiainantsika intsony lay didy folon'Andriamanitra, tsy any ivelany fiainantsika intsony lay lalana tian'Andriamanitra hitondranantsika, fa ao am-potsika, ao anatitsika. De afaka malala inona ny asan'Andriamanitra? Ny asan'Andriamanitra de zao efa nampahafantariny atsika ny lalana tsara tokony izoratsika, ka miteny izy manao hoe anaka atolory any fonao, anaka ity ny lalana ka andehano, anaka izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho Jesosy. Ny lalan'Andriamanitra sehoan'ity Exodosy 2:3-5 ty de zao efa vitan'Andriamanitra, efa nosoritan'Andriamanitra ny lalana tsara tokony andehananao, efa nosoratany ao am-ponao ny lalana tsara tokony izoranao. No zany matoky meteza iain'ny bitsika Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra ao anatinao
dia ho hitanao ny lalana tsara. Ary re matonga amin'ny mpaminany ny teny ry olombelona efa naseho anao zay tsara, na efa namboarin'Andriamanitra ho anao lay tsara, na efa nisoratanao am-ponao lay tsara, dia izao ny anao ny marina sy ny tia famindrampo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny faharetretena. Miavako ny tompo ny taridalanao amin'ny asa tsara sy amin'ny lalana feno fifaliana fa efa niasa Andriamanitra, nanoratra Andriamanitra mba hanananao fiainana sy fifaliana. Ivarakitsika toy ny soronao zay ny amin'ny soratra masina izay mitaridalana anay, atsiaro fa nanahirana anao ny nanafaka anay, ary ny zanako malalanao nataonao sorona mba hanafaka anay. Nomenao anay ny lalàna izay taridalana anay amin'ny lalana tsara. Efa nofafanao ny fahadisoana tamin'ny lalany rano Jesosy zanakao, dia tario lalan'izay tompo amin'ity tontolo andro ity, andeha amin'ny lalana tsara, anao asa tsara, ary atsara fa ny asanao Andriamanitra dia asa manafaka, asa mampifaly. Mitahianay tompo ary arovo zahay, andeha araka ny sitraponao mba ho fifaliana ho anay mandrakariva, na ny manompo anao na ny miasa na ny miarabelona amin'ny namanay. Dia manjaka ato am-ponay tompo ary soratra eo am-ponay ny lalànao sy ny fitiavananao mihoatra ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy. Amen.